Faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy. Miala tsiny indrindra ho anao izay miandry fatratra ny fampianarana toy izay ataontsika eto amin'ny pejy isaky ny alahady fa tena tsy tratra ny andro alahady. Any Madagasikara moa izany ny pibliena an'ilay izy fa mbola alahady izao aty amin'ny toerana misy anay. Madagasikara moa izany mandroso be raha ampitahaina amin'ny ora amin'ny misy anay aty Californie satria efa alatsinainy maraina izany izao any Madagasikara mbola alahady alina aty aminay. Miezaka ihany moa izahay eto amin'ny pejy satria vehivavy malagasy no tena ezahana ho siblena sy ampitana ny hafatra kokoa dia miezaka manaraka ny ora any Madagasikara izany arak'izay azo atao. Saingy tamin'ity fampianarana indray mitoraka ity tena tsy tratra ilay ora any Madagasikara ka ialana tsiny lasa alatsinainy izany vao publie ny fampianarana faha-efatra izay ianarantsika an'ireo vehivavy 5. Ireo vehivavy 5 voalaza ao amin'ny tetiaran'i Jesosy araka ny Matio 1. Efa nianarantsika ireo vehivavy 3 voalohany i Tamara, Rahaba ary i Rota izay nianarantsika tamin'ny heriny dia androany antsika hianatra ny vehivavy faha-4 dia i Rahaba i Batseba azafady. Raha ao amin'ny Matio 1 andininy faha-9 moa dia tsy voatonona akory aza ny anarany fa araka ny voalazany ao vakiako hoe i Davida dia niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria. Vadiny Oria izany ny voalaza ao amin'ny Matio 1 fa i Batseba izany io vehivavy lazaina hoe vadiny Oria io. Isan'ny antony nahataratara kely izao publication izao fampianarana izao koa moa izany tena isan'ny tantara sarotra sy manahirana indrindra ny milaza anazy ao amin'ny baiboly ny tantaran'ny Batseba ity. Efa hitantsika ihany ny tantaran'ireo vehivavy 3 voalohany ireo fa somary manahirana ihany no mandinika anazy amin'ny hoe maharazam-ben'i Jesosy anazy fa tamin'ity Batseba ity raha film angamba dia tena hoe natao hoe interdite au moins de 16 ans farafahakeliny fa Naizara tena nitolona-bavaka mafy mihitsy ny hoe ahoana ny fomba hitondrana fampianarana amin'ity tantaran'ny Batseba ity ary inoko fa izay koa angamba ny antony mahatonga ny hoe raha mbola afaka misafidy ny mpampianatra soratra masina dia aleo ny misafidy tantara hafa satria tena isan'ny tantara manahirana ihany isan'ny tantara maharikoriko indrindra ao amin'ny soratra masina angamba raha ny tantaran'ny Batseba sy Davida nefa tao anatin'izay moa izany no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tao anatin'izay faharatsiana maharikorikotsika olombelona izay no niasan'Andriamanitra nahatongavantsika amin'izao famonjenantsika ankehitriny izao satria avy amin'ny taranak'i Davida sy Batseba no niteraka ny Solomona ka hatraty amin'ny nahaterahany Jesosy izany hoe taranaka razam-ben'i Jesosy izany ilay Batseba sy Davida na dia maharikoriko aza ny tantarany. Tsy dia ataoko ohatran'ny hoe automatika foana isaky ny manao fampianarana soratra masina eto ny mivavaka fa ohatran'ny nataontsika tamin'ilay fampianarana voalohany dia manasa antsika aloha hiaraka hivavaka mialohany hirosoantsika amin'ny fampianarana. Vavakantsika tompoko. Jesosy sarotra ny teninao satria tao anatin'ny fahafaham-baraka tanteraka ny boridana teo amin'ny hazo fijaliana ianao no naneho ny voninahitr'Andriamanitra. Tao anatin'ny faharatsianay olombelona ianao no naneho ny fahatsaranao. Ary ao anatin'ny tantara maharikoriko ny Batseba koa no nanehonao fa afaka miasa ianao Andriamanitra dia aoka ny fanenao masina ny aloha lalana na izaza izara indrindra izay andray sy hiaino an'izany fampianarana izany mba ny voninahitra ao Andriamanitra irery ihany anie no iseho ka izay no ianaranay sy ho lesona ho raisinay fa tsy sanatria ny faharatsian'olombelona izay tsy mba hafeninao ao amin'ny soratra masina izay nomenao anay hahafantaranay ny maha Andriamanitra marina
Andriamanitra masina, Andriamanitra mpamonjy anao. Dia mitenena fanahy masonao fa voninkaino izahay tarihinao. Amen. Araka ny mahazatra antsika dia tsy ho vakiako ilay soratra masina satria lava be ilay tantara, nefa manasa anao mandrakariva rehefa avy mihaino ny fampianarana eto mba tena hamaky satria ilaina ilay mamaky amin'ny antsipiriany nefa araka ny efa averimberiko foana sarotra ny mamaky ny testameta taloha satria tena misy tontolo hafa mihitsy zany niainana tamin'izany dia tsy afaka avy dia ataontsika copie-coller na ampitahaintsika moral kristianina izay iainantsika kehitriny zany ny zava-nisy ara-tsosialy tamin'izany fotoana zany ary izay no tena ilana fampianarana indrindra amin'ireo tantara ao amin'ny testameta taloha ireo satria tsy mitovy zany ilay kolontsaina niainana dia raha vao mandray atendrony atsika dia tafalatsaka any amin'ny tsy ilay zava-kendreny soratra masina averimberiko foana io ohatra ny tamin'ny andro taloha zany tantarany koto fetsy sy maka zany no angano nentin'ny Ntaolo sy nentin'ireo ray aman-dreny sy ireo dadabentsika nampita hafatra tamintsika tsy hoe mampianatra antsika ho fetsifetsy tahaka ny koto fetsy satria mampalahelo moa fa izay no isan'ny zavatra voarain'ny taranaka kehitriny hoe mba fetsifetsy hony mba fetsifetsy tena le manambaka mihitsy zany no lasa voaray ao anatin'ilay izy fa tsy ilay hafatra tsara ao anatin'ilay fampianarana dia ohatran'izay koa no tena isany hoe mampitandrina antsika be rehefa mitantara tantara avy any amin'ny testameta taloha indrindrandrindra tahaka ny tantaran'i Batseba sy Davida dia ilay fiasan'Andriamanitra mahery ao anatin'ny faratsiantsika olombelona no lesona tsoahana ary araka ny antony izay isany nitarihan'ny fanahanaka hanao an'izao fampianarana mitohy momba ny vehivavy rehetra ao amin'ny baiboly izao manomboka amin'ireo vehivavy 5 razamben'i Jesosy dia isotomantsika vehivavy indrindrandrindra hoe ohatra ny ahoana moa ny tena niainany reto vehivavy tao amin'ny baiboly reto ka tokony hianarantsika sy alaintsika tahaka indrindra fa reto vehivavy 5 izay nandray anjara tamin'ny tantaram-pamonjena reto dia rehefa atsoin'Andriamanitra koa zany antsika vehivavy andray anjara amin'ny famonjena ny tenantsika sy izao tontolo izao dia mitovitovy ihany ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy voatery ho araka n'ilay eritreretintsika olona masina be dia olona tsisy pentina mihitsy no fidian'Andriamanitra fa tena ilay adalana izao tontolo izao ao anatin'ny faratsian'ny fiainantsika olombelona no mifidy olona handray anjara amin'ny famonjena ny olombelona ao anatin'ny faratsiany izany Andriamanitra ka ny tantarany Batseba zany izay anarantsika androany dia tsy afaka misaraka amin'ireo atsika moa manaraka an'izay voalazan'ny Matio voatonona ao amin'io Matio toko voalohany ao amin'ny tetiaran'i Jesosy io zany hoe i Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria zany hoe holazaintsika fohifohy ihany zany reto lehilahy anankiroa voatonona miaraka amin'ny Batseba reto. Davida moa haintsika tsara ny tantarany, izy no ilay mpanjaka malaza indrindra ary hatrany amin'ny testameta vaovao ary dia tena hoe izy zany no isan'ny razamben'i Jesosy malaza indrindra mitovy amin'ny hoe Abrahama sy Davida, taranaky Abrahama, taranaky Davida, i Jesosy dia isan'ny malaza indrindra ao amin'ny baiboly zany ireo patriarka ireo nefa dia tena tsy afen'ny baiboly ny maha olombelona mpanota 100% an'izy ireo koa zany hoe tsy ilay mampanota anazy 100% na ilay mahamarina anazy 100% noho ny amin'ny finoany no ny fidianan'Andriamanitra anazy fa Andriamanitra mifidy olombelona hiara-hiasa aminy atateraka ny famonjeny an'izao tontolo izao ary izay no mbola mitohy mandraka ankehitriny misafidy olona izy na lehilahy na vehivavy araka ny teny soratra masina tsy misy marina na dia iray akory isika olombelona rehetrarehetra izay no nahatonga hoe Jesosy
izy tena ny Andriamanitra ihany no marina afaka namonjy antsika olombelona rehetra. Zany Abrahama zany tena isan'ny nanafotoana anakamo zany satria zay foana ny anafaraparako eto rehefa mamaky tantarany amin'ny testameta taloha ilaina no mahafantatra contexte ary zay no isan'ny zavatra izahako ararotina zaraina anatin'ny fampianarana zay ataontsika eto amin'ny pejy ireo contexte sarotra ny testameta taloha ireo. Za moa zany tsy spécialiste amin'ny testameta taloha fa mba mianatra teolojia de mba afaka mamaky an'ireo heviteny sy fikarohana teolojika zay efa nataon'ireo spécialiste ny testameta taloha ireo de ireo no ezahako mba ampitaina sy zaraina amin'ny teny mora azahoantsika anazy kokoa. De ny tiako lazaina amin'izay zany Abrahama zany ane ka nandainga mody nataony hoe anabavy ny Sara vadiny rehefa tonga tany amina toerana anankiray niarovany tena izy de avy eo ilay olona tsy nahafantatra hoe anabavy ny Sara indray no voasazon'Andriamanitra rehefa hanambady an'i Sara. Zany hoe misy zavatra tsy takatra ny saina ohatran'izany zany ao anatin'ilay tantara fa Andriamanitra moa no miasa sy mandamina de tsy raisina arabaky teny araka ny mahatantara sy amin'ny mahafisainan'olombelona anazy ilay izy fa misy asan'Andriamanitra tiany aseho ao ary misy fianarana atolotra antsika. De ohatran'izay koa ny tantaran'ity Davida ty. Raha araka ny voalazan'ny Baiboly raha mamaky ny tantara voalohany toko 7 antsika izay mitantara an'ireo zanaky Davida de nanambady vadibe anankivalo zany Davida. Tsisy hoe vadibe sy ny vadibeny anankivalo de ny vadikeliny anankifolo. Ny ankoatran'ireo moa zany Davida moa mpanjaka be dia be ny antony misy antony ara-politika tao tahaka ny hoe ny vadiny voalohany zao ilay Mikala de zanaky Saoly mpanjaka. Malaza be le tantaran'ny Davida namonany Goliata de i Saoly zany tamin'io teny hoe zay mahafaty an'io Filistina ngeza be mampiorora antsika Israely ray manontolo io de ataoko vadiny zanako. Zany hoe zay zany nazahoany an'le vadiny voalohany satria izy ilay nahafaty an'i Goliata. Raha jerentsika ny tantarany tsy le vadina mpanantenainy Saoly koa ary no lasa vadiny Davida rehefa avy eo fa i Mikala zany no vadiny voalohany. De avy eo misy an'izany hoe Ahinoana zany ny vadiny faharoa, i Abigail ilay vadiny Nabala. Mbola ianarantsika ato amin'ny isaky ny alahady mitohy daholo ireo vehivavy rehetrarehetra ireo raha sitrapon'ny Tompo isaky ny alahady de misy an'izany hoe Maka zanaky Talmai mpanjaka. Misy hoe zanaka mpanjaka zany alainy vady na atolotra n'le mpanjaka ho vadiny noho ny lafiny ara-politika. De iray amin'ireo vady be valony Davida reo zany i Batseba ilay anarantsika androany. Fa i Batseba rery ihany no vadin'olona tamin'ireo vadiny Davida rehetrarehetra ireo ka araka ny tantara moa izay ezahako fitinina alohan'ny hidirantsika amin'ny hafatra mba tsy ho lava be ny fampianarana ataontsika androany de vadiny Oria zany izy io, vadina miaramilan'i Davida. Zao le tantara mba tsy hafanina tanteraka antsika zay mbola tsy naheno mihitsy ny tantarany Batseba. Teo amin'ny tantaran'i Israely moa araka ny efa nolazaiko sy averimberiko foana hoe 3 ihany no mpanjaka nifanesy tamin'ny hoe mbola nitambatra zany ireo fanjakana 12 teo amin'ny Israely. Zany hoe ilay zanaky Jakoba 12 zany ilay lasa foko 12 ny Israely de mbola nitambatra firenena ray izy tamin'ny andron'ny Solomona sy Davida tamin'ny andron'ny Saoly sy Davida ary Solomona ihany fa nanomboka taorianan'ny Solomona de vaky le fanjakana. De ireo mpanjaka anankitelo reo nanambady maro. Be dia be moa ny mpanao heviteny sy mitady misintona an'izay tiany raisina ao anatin'ilay izy fa ny fotom-pinoko manokana sy ny teolojia maharesy lahatra anazy zany de hoe lahy sy vavy anankiray ihany no
nataon'Andriamanitra mpivady tany amin'ny famoronana tany amin'ny Adama sy Eva fa rehefa lavo ny olombelona tamin'ny fahotana dia be ny zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy nitranga teo amin'ny fiainan'olona ary rehefa nanaiky Andriamanitra rehefa nitaraina ny zanak'Israely nangataka mpanjaka ho azy dia tsy sitrapon'Andriamanitra tsy fandaharana avy amin'Andriamanitra zany ilay nananany zanak'Israely mpanjaka olombelona fa araka ny tarihan'Andriamanitra ny zareo hatramin'izay naverimberiko fo natao amin'ny fampianarana ary ampatsahivina antsika sady mianatra soratra masina ho antsika mianatra tantara amin'ireto tantaran'ny vehivavy reto zany dia hoe any amin'ny tantara sy mpanjaka any ao amin'ny baiboly ao no ilazan'Andriamanitra an'io hoe ny feraperan'Andriamanitra tsara mihitsiny zany reto mpanjaka reto mba tsy hanao mitovy amin'ny mpanjaka hafa n'izao tontolo izao ilay hoe mangoro-karena mangorona vady ohatrany hoe ianao rery zany mpanjaka manana vady 80 be zao dia ahoana zany ireo lehilahy hafa rehetrarehetra manodidina ao amin'ny fanjakanao tsy efa nafaran'Andriamanitra mihitsy zany talohany nananana zareo mpanjaka hoe mba tsy ho mpanjaka tia-tena tsy mangorona harena ho azy samy rery tsy mangorona ny vehivavy rehetra ho vadiny ho azy samy rery fa isan'ny fahalemeny Davida fahalemeny Saoly fahalemeny Solomona moa zany ity nanana vady marobe ity satria hoe mpanjaka izy dia nieritreritra hoe hitovy amin'ny mpanjaka rehetrarehetra tamin'ny firenena hafa teto amin'izao tontolo izao dia zay moa no isan'ny antony naharava ny fanjakan'i Israely mahatonga ny zanak'Israely mandrak'izao andro itenenantsika zao mbola miady ny taniny satria izy dia manaraka sitrapon'Andriamanitra dia mivadika indray dia zay zany ny akamaroany ny tena hoe nitovizan'ny tantara marobe ao amin'ny baiboly dia hoe miteny Andriamanitra tsy manaraka ny zanak'Israely dia hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra dia mbola miodikodina eo foana ary ohatran'izay ny fiainantsika zanak'olombelona mandrak'androany. Io ilay amafisin'ny teolojia réformé rehetrarehetra hoe isika olombelona dia sady mpanota zato isan-jato no marina zato isan-jato. Pasifa isika amin'ny fandraisana ny famonjena satria tsy mahavonjy tena isika Jesosy irery ihany no olo marina afaka mandatsaka raha marina hanadiovana ny fahotantsika tsy marina eo amin'ny hazo fijaliana fa aktifa kosa nefa tsika amin'ny fandraisana n'izany famonjena efa vita izany fa tsy hoe efa voavonjy tsika fa zanak'Andriamanitra dia eto hipetraka fotsiny eto tsy hanao ninona indrindra isika vehivavy izay ny anarantsika ny tantaran'ireto vehivavy ato amin'ny baiboly reto hoe tsy nipetraka fotsiny izy efa voavonjy tsika voaraintsika ny famonjena dia iran'Andriamanitra amin'izay tsika hiasa tsy hoe mba hamonjy atsika satria efa vitany Jesosy ilay famonjena fa mba hizarana izany famonjena efa vitany Jesosy zany ho fanatanterahana ny plaon'Andriamanitra tahaka izay nataony Batseba koa. Zany hoe Davida zany no mpanjaka malaza indrindra nanana vady be 9 izy nanana vady kely 10 izy ray amin'ireo vadiben'ireo i Batseba. Dia ity Batseba ity nefa olona efa nanambady ahoana koa mbola sitrak'Andriamanitra koa ve zany ankoatran'ilay vady maro no maka vadin'olona tena didy ray mitokana mihitsiny ao amin'ny didy 10 nomen'Andriamanitra hatrany amin'ny Mosesy no hoe aza mijangajanga aza mitsiriritra ny vadiny namanao sy izay fananany namanao zany hoe tsy zavatra ianarana mihitsy zany ity fa maneho ny mahampanota mahatsimendrika atsika olombelona na dia Davida mpanjaka razamben'i Jesosy sy Batseba razamben'i Jesosy aza dia mpanota zato isan-jato fa ao anatin'izany mampanota antsika zany dia tsy manakana an'Andriamanitra tsy hifidy atsika tsy hamonjy atsika ary tsy hampiasa atsika ho fitaovana hitondrana ny famonjena. Zao ary ilay tantara. Davida dia efa nanana vady maro zany izy talohan'ny Batseba efa nahazo an'ilay zanak'i Saoly izy efa nanambady any Abigaila izy efa nanambady any Ahinoana i Maka i Hagita i
Itala, Egla, efa nisy an'ireo vady rehetrarehetra reo zany Davida fa mbola tsy afa-po ihany. Ndray andro mbola aminatiny ady amin'io ny firenen'ny Israely ny mpiady ny miaramila zany mbola mandeha miady any fa Davida mba naka aina. Davida tena niady tena niara-niady tamin'ny miaramilana izy fa tamin'ity tantara indray mitoraka ty zay hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa 1:12 sy ny 2:12 manasa anao hamaky an'io rehefa avy manaraka an'izao fampianarana zao Samuela faharoa 1:12 manontolo sy ny 2:12 manontolo zany no mitantarany tantaran'ny Batseba sy Davida. Ao amin'io Samuela 2:2 Samuela faharoa 1:12 io zany Davida de tsy nandeha niady niaraka tamin'ny miaramilany tany izy, tsy ohatran'ny fanaony mahazatra zany hoe tsy nanao an'le tena mission fataony izy de mba natoritory tany a Jerosalema tany an-tranony izy de rehefa nifoavy natoritory iny izy de nandeha nitsangatsangana teny amin'ny lavarangana ny lapan'ny mpanjaka teny ka ny lavarangana ny mpanjaka moa zany any ambony be any de mahita zavatra be dia be manodidina eny de teny am'izay izy no nahatazana ny Batseba amin'io mandro miseko izy zay boka Majungany zay karaha ladosonay Majungany zany ladoson'ny Batseba ty tsy misy tafo de tazana ny Davida avy any alavidavitra any Batseba mandro de nitsiriritra be Davida. Efa manana vady maro be izy amin'ny asa nataiza daholo reto vadiny reto tamin'io fotoana io fa mbola nijery vehivavy hafa izy de tena tsara tarehy moa Batseba araka ny soratra masina. Maromaro ireo vehivavy lazainy soratra masina hoe tsara tarehy. Rebeka zany ozy ny soratra masina tsara tarehy, Estera zany ozy ny soratra masina tsara tarehy. De ireo vehivavy tsara tarehy reo anefa de ozy ny soratra masina malaza koa rehefa hanao tsinotsinona ny fahatsaran'ny vehivavy zay de fitaka ny hatsaram-bika zava-poana ny hatsara-tarehy fa tena indraindray ny soratra masina ny hatsara-tarehy ary ny vehivavy rehetrarehetra de tsara tarehy fa ny maso mijery anazy zany no misy mahita ny sasany hoe ratsy. Za zao misy mahita na tsara tarehy de misy mahita na ratsy tarehy fa isika tena tsika kosa de mila mahafantatra hoe tsara tarehy daholo tsika io eo anatrehan'Andriamanitra fa ny mason'olombelona moa zany indraindray de misy mieritreritra hoe rehefa maintimainty hoditra hony de tsy de tsara fa job valeur fotsiny hony zany fa tsy tsara fa ny fotsifotsy hony ny tsara, rehefa ngitangita volo hony de tsy tsara fa tsara ny nanamboaran'Andriamanitra atsika vehivavy rehetrarehetra tompoko fa tsy ny fijerin'ny olona no mahatsara na maharatsy atsika. Ny fijerin'ny Davida zany nahita ny Batseba tsara tarehy ary lazainy soratra masina hoe tsara tarehy izy itsika vehivavy rehetrarehetra koa de namboarin'Andriamanitra ho tsara daholo fa rehefa miditra moa ny fahotana de misy ataontsika hoe ratsy hony ratsy tarehy hony ozy ny fijerintsika olombelona. Andalovako fotsiny zay satria isan'ny zava-dehibe isan'ny mahatonga antsika vehivavy maro zany indraindray hoe tsy maintsy manao an'izao rehetrarehetra zao hony mba ho tsara tarehy, natao ho tezaina sy ho kolokoloana ny tarehy. Ilaina zany, tsy voatery hividy produit lafo be ohatra na manokana zao argile na 500 argile reny 20 minitra fotsiny reny apetaka amin'ny tarehy eo de kobanina de mikolokolo ny tarehinao zany ianao amin'izay fotoana zay fa tsy hoe rehefa fitaka ny hatsaram-bika zava-poana ny hatsara-tarehy de tsy mba ho karakaraina io tarehy io fa avela fotsiny efa io nanamboaran'Andriamanitra na fa maninona koa ary ny tranontsika no amboarintsika tsara sy diovintsika de ohatran'izay koa ny momba antsika vehivavy rehetrarehetra manararaotra ihany ato anatin'ny fampianarana hoe isika vehivavy toko de olombelona nomen'Andriamanitra vatana, nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra fo, nomen'Andriamanitra fanahy, nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tsika de miaraka karakaraintsika daholo rehefa tsy hoe rehefa vehivavy kristiana de tsy mahazo mikarakara vatana de tsy mba mikarakara ny saina, tsy mba mianatra, tsy mba liana mamaky
boky na mba mampivoatra ny saina. De rehefa vehivavy kristiana de manaiky an'izao zavatra rehetrarehetra zao, ny fihetseponao zany de ratraina io fonao hoe de kristiana de mandefitra de tsy mba mikarakara ny fonao, tsy mba mitady vola fa satria hoe Andriamanitra tompony arena de eto hipetraka eto fotsiny fa omen'Andriamanitra anakahy fotsiny eo. Tsy mba ohatran'ny anarantsika tamin'ny hery ny tena nanao ny akanjony tsara indrindra irota, nanao metimety tsara mihitsy izy alohany anatona ny boaza mba hakany boaza vady azy, zany hoe misy fampianarana mampianatra antsika vehivavy kristiana hoe tsisy dikany zany fa velah hoany. Ny lehilahy rehetrarehetra tahaka ny Davida de attiré amina vehivavy tsara, efa tsara tsika fa io hatsaratsika io natao kolokoloina ohatran'ny voninkazo tsara, rehefa tsy tondranao io de maty. De ilaitsika vehivavy koa na tsika vehivavy kristiana aza lay mba mikarakara izay rehetra nomen'Andriamanitra atsika, satria itsika vehivavy kristiana de ohatran'ny nampianarina hoe hikarakara ny hafa foana, de manadino mikarakara ny tenantsika io fa no indramitsika tsy atsika nanamboatra n'ity vatantsika ty, fa nomen'Andriamanitra ho karakaraintsika koa io vatantsika io tarehintsika io saintsika io fihetsepontsika io, ny zavatra rehetrarehetra mombantsika de natao ho karakaraina mba hitazomana an'izany fahatsarana zany avokoa. Andalovana ihany moa zany iny ao anatin'le tantara mba tsy ho arikoriko be fotsiny antsika hieno an'le tantara marikoriko de ampidiriko eny antsefatsefany eny ihany zany le fampianarana. Tazan'i Davida zany Batseba fa vehivavy tsara tarehy nandro de nandefasany olona nanontaniana hoe iza ry vehivavy ry mba ho eto aty amiko aty hoe fa ohatra mbola tsy ampy anakah reto vadiko marobe reto fa ohatra ny mety amiko indray ry iray ry de niverina de nandeha moa zany niraky ny mpanjakana Nadiady de niverina avy any izy raha vakitsika tsara hoe Samuela 2:1 io de mitantara amin'ny Antsipiriany hoe niverina avy any izy de nilaza hoe io ane ka efa manambady miaramila anao mihitsy vadiny io, ary olona akaiky an'i Davida manomeny Antsipiriany mihitsy izy ao hoe zanaky ranona iny manambady any Oria. Eo zany ilay anarana tiako atongavana manaraka ny Davida. Io Oria io zany tsy Israelita izy fa ohatrany amin'izao andro iainantsika zao ihany, efa nisy vahintsika nandalo teto amin'ny pejy malagasy izy mirahavavy fa miaramila Amerikanina. De ohatran'izay koa zany ty Oria ty hetita izy tsy Israelita zany izy fa miaramila Israeliana, ary isan'ny tena miaramila mahatoky raha jerentsika ny tantarany tena hoe amin'ny toy ny tantara zany de tena miaramila mahatoky, tena mandray amin'ny fony zany andraikitra miaramila anazy zany mihitsy ilay Oria vadiny Batseba. Fa le miaramila io zany satria mbola anatin'ny ady ny zanak'Israely de any tany Nady any izy ozy le mpanompony Davida nirany, fa tsy eo zany le vadiny fa izy anefa manambady. Ary ny zavatra tsara ho fantatra antsika koa zany satria amin'ny toy ny tantara mety gaga antsika hoe fa ahoana no mbola nahavadiny Davida anazy foana. Ny miaramila zany tamin'ny andron'ny Israely rehefa mandeha miady izy de avy de efa mametraka taratasy karazana hoe fisaraham-bady, raha maty anady zany le miaramila mandeha miady de tsy considéré hoe veuve na maty vady ilay vadina miaramila, fa considéré hoe divorcé, zany hoe afaka amin'ilay lalàna ny fanambadiana ny zanak'Israely. Teo amin'ny lalàna ny fanambadiana raha nanaraka tsara ny tantarany ireo vehivavy telo voalohany tsika de rehefa maty vady ny vehivavy anankiray eo amin'ny tontolon'ny jiosy de izay rahalahy ray tapo na havana akaikin'ilay vady maty ihany no mahazo mapakabady an'ilay vehivavy maty vady. Fa ny vadina miaramila kosa de exception izy afaka ohatrany hoe tena divorcé, zany hoe ny sarabady de afaka ampiakarina na iza zany, tsy voatery ho rahalan'ny Oria zany no mampiakatra ny Batseba. Zay no nahatonga ny fanambadian'i Davida sy Batseba lasa legal ihany taorian'ny nahafatesan'ny Oria, fa lasa misaoty indray moa zany za amin'le tantara fa mialatsiny. Fa zavatra tsara ho fantatra antsika zany zay, satria nianatra antsika tamin'ireo vehivavy telo voalohany ireo ny nahatonga ny Tamara tsy maintsy niteraka tamin'ny Joda de satria izy irery ihany no
efa tsy mananjanaka lahy tsony Joda nefa tsy afaka hiteraka amin'olona hafa tsony Tamara zany fa tsy maintsy amin'ny taranaka Joda de zay no nahatonga anazy niteraka tamin'ny Rafoza. Ohatran'izay koa ny tantaran'ny Rahaba moa zany tena hoe jentilisa mihitsiny izy efa tsy nanambady mihitsiny izy no nanambady Jiosy fa ohatraohatran'izay koa ny an'ny Rota lay vadiny efa maty zany de ilay lehilahy mbola roy mpianakaviany vadiny no afaka nampakabady azy araka ny anarantsika tamin'ny heriny fa eto ndray zany de kafa manokana indray mihitsiny koa ny an'i Batseba satria tsy voatery ho rahalahy Oria zany no napakatra anazy rehefa maty Oria fa afaka napakabady anazy Davida noho izay lalàna manokana ho ana vadina miaramila zay hoe rehefa maty any anadiny miaramila de tsy hoe maty vady de tsy maintsy miandry an'ilay rahalan'ilay lehilahy miaramila hapakatra azy tsony ilay vehivavy fa mitovy amin'ny divorcé zany izy rehefa maty vady sady veuf zany izy no divorcé de afaka ampiakarina lehilahy hafa rehetrarehetra de rehefa na de efa henon'ny Davida ary zany hoe manambady ty Oria ty de mbola ny asista ihany izy alefaso makaty amiko foana izy fa ilaiko izy na de efa misy an'ireo vadiko be deaibe reo ara ilaiko izy fa alefaso makaty amiko aty. De Oria zany misy mpanao heviteny samihafa koa moa zany momba n'ity nanekeny Oria ho tonga ty hoe niprovoquer Davida izy fa hainy fa ho tazan'i Davida avy eo sy ny tariny hoe nisy responsabilité ny Oria ihany tao anatiny tao fa tsy de hoe niterena fotsiny tsy afa manoatra izy fa vehivavy ve izy mpanjaka no maka anazy de tsy maintsy nandry taminy izy fa raha jerentsika ao amin'io Samuela 2:1-12 io rehefa naniraka mpanompon'Andriamanitra hananatra ny Davida Natana zany mpaminany tamin'izany fotoana zany nirahan'Andriamanitra hananatra ny Davida de tsy niprezenteany Oria ohatrany hoe niprovoquena nandray anjara tamin'ilay fakam-panana azo an'i Davida mihitsiny fa nalainy anohatra ohatrany hoe zanak'ondrin'olona anankiray nentina fotsiny tsy nana-tsafidy teo zany Oria. Fa misy tantarana vehivavy ao amin'ny Baiboly koa io koa moa zany no isany hoe voizina foana amintsika vehivavy kristiana de ohatrany hoe manaiky foana atsika rehefa lehilahy zany no na de fa manambady izy satria mpanjaka izy tompom-pahefana izy de ozintsika hoe ka zany nikôtiny ka vadinao anie no nikôty anakahy fa tsy zany no nikôty anazy tany de ny vadinao no anaro any fa tsy fotiko zany. Fa misy tantarana vehivavy anankiray mbola ianarantsika eto fa tsy hisaoty moa zany antsika fa omeko avant-goût anao misy vehivavy anankiray ao amin'ny Baiboly isan'ny malaza be vehivavy endry Estera. Fa talohan'i Estera ilay mpanjaka vadin'i Estera nanambady an'i Vasti. De i Vasti tamin'io fotoana io efa vadina mpanjaka zany izy no nampanatsony mpanjaka avy any ohatrany nampanatsonany Batseba teto zany hoe niantsona anazy zany tamin'io teo amin'ny tontolon'ny Jiosy tamin'izany fotoana zany de hoe hoasaina andia efa mamomamo teo daholo zany ny mpanjaka sy ny inviteny de hoe aleo aty le vadinao tsara tarehy iny mba raha tena mpanao heviteny féministe moa zany de tena mahita an'io mihitsy hoe saika aboridana eo mihitsy zany izy avoaka miboridana amin'ny inviteny eo satria vady tsara tarehy azon'ny mpanjaka ataony manao an'izany de nanda i Vasti. Zay no nampiongana anazy teo amin'ny fanjakany hoe nandatsy nety ho tonga tamin'ny fanasan'ny mpanjaka izy asehony inviteny efa mamy teo fa nanana ny fetiny manokana tany de amin'ny fampianarana mahazatra antsika vehivavy kristiana zany de i Vasti ilay vehivavy tsy manaraka ny tenin'ny vadiny satria tsy nanaiky aseho miboridana eo mason'olona de izy zany ilay vehivavy adala niongana tamin'ny seza tamin'ny fanjakany fa i Estera no vehivavy endry fa i Estera koa tsy nanaraka fotsiny izay notenenin'ny mpanjaka ho ianarantsika any afara any ny tantaran'ireo vehivavy be deaibe reo ary tena za mora nanomboka an'izao fampianarana zao araka ny teneniko hoe tsy nanam-po hoe hanao an'ilay fampianarana ny vehivavy ao amin'ny Baiboly isaky ny alahady fa tena mbola hitohy lavabeka zany ty tantara ty fa be dia be le vehivavy ao amin'ny Baiboly be dia be ny efa nitrandraka ny tantaran'izy ireo ka
afaka zaraina sisy tomana lesona ohatran'izany raha ny vadiny Davida fotsiny zany zao de efa 7 raika amin'izy ireo ihany moa no tafiditra amin'ny tetiaran'i Jesosy de zay aloha ny anarantsika fa mbola eo daholo zany ry Vasty sy ry Estera sy ny tariny zany mbola ianarantsika mifanesy eto raha sitrapony Tompo fa miala tsiny moa zany fa misaotisaoty be le fampianarako fitiniko indray mandeha le tantara. Davida mpanjaka efa manambady marobe no nitsangatsangana teny amin'ny lavarangany lapan'ny mpanjaka teny nahatazana ny Batseba mandro de nasainina lain'ny mpanompony avy any izy na de nampahafantarina aza Davida hoe vadina miaramila anao ane io de mbola nasainy nentina avy any ihany ary tsy nandako hoe i Batseba fa tonga avy any de nandry tamin'ny mpanjaka moa zany izy de nandeha nody rehefa vita nandeha nanao ny fandroana nanadio ny tenany nanadio ny vatany moa zany izy amin'ny fomba jiosy de nandeha nody tovy amin'ny zavatra miseho amin'ny bokin'ny tantara faharoa io ihany mihitsy ary zay no isan'ny nahatonga fandringanana tena naharava tanteraka ny fanjakana tafaran'i Davida moa zany satria ireo zanany ireo mino aho zany fa hitany zareo teo ny zavatra fataony rainy de ny zanany ireo ihany koa no nisy ny fanolana de nandeha ohatran'izany koa le zanaka voaolana de lasa zany Batseba nody tsy nisy ny tantara tsy nisy ny raharaha tsony hoe ahoana ny adi-tsainy nody tany hoe za ty vehivavy manambady nandeha nalain'ny mpanjaka de nandry taminy de aveo rehefa vita ny nataony de nalefa ny nody de zay vita lasa nandeha Batseba nody tsy misy miraharahana zany fa be dia be koa moa ny tantara manodidina eo de ry Oria no be mpitantara ry Davida no be mpitantara sy ny fanjakany sy ny adina treny fa ny tantaran'i Batseba de any mandry tsisy miraharahany zay indrindra no isan'ny antony izarantsika anazy eto amin'ny pejy fa tsy vita hatreo ny tantara tsy hoe vita iny de samy vita zany kay ny toe-jaza ity Batseba tsy nisy nanam-po zany na Davida na Batseba hoe ho bevokany iny hadalany Davida fitsiriritana indray mandeha tsy aritra iny ny toe-jaza i Batseba teo amin'izay ary Davida mbola nanao fikafika maha mpanjaka intelligent zany Davida zany tsy mbola tonga saina tsy mbola niverina tamin'Andriamanitra mihitsy fa nitady hevitra nafarany avy any le miaramilany nafarany niala avy any amin'ny ady any zany mba nitadiavany hevitra mba rehefa nilaza tamin'ny Davida zany Batseba hoe bevokany za bevokanao za de Davida koa tsy nanao ohatra ny fanaon'ny lehilahy maro tsy zanako zany fa zanaka ny vadinao any hainy tsara zany le vadiny fa any anady any tsy afaka nahabevokana azy de tsy nanao koa Davida anao va vehivavy fa makorelina anao ka anao raha manambady mbola miaraka aminakahy ty tsy zanako zany fa ndeso any tsy nanao an'izay Davida fa mitady hevitra izy mba tsy hanala baraka anazy ary natokony tenin'ny Batseba izy hoe zanany io nafarany avy any Oria nafarany avy any aminady any zany ataony zay atorian'ny Oria mivadiny amin'izay mba ohatrany hoe zanaka legalina ny zareo any fotsiny io zanany io fa ny zava-nisy de zao tena miaramila nahatoky ty Oria ty na de nafarany Davida aza izy tonga soma tsara izy satria nafarany mpanjaka tsy nanao tahaka ny Oria tsy nanao tahaka ny Batseba zany izy hoe rehefa nafarany Davida de nanao an'le plan tsy mety ny Davida fa nijoro tsara tamin'ny maha miaramila anazy izy vita ny resadresaka izy roa tao amin'ny Samuela faharoa toko 1 sy 12 de nasainy Davida nandeha izy fa tsy nody tsy nandeha natory tany amin'ny vadiny Oria tsy nalala ninninona ny zavatra niseho izy fa maha miaramila mahatoky anazy fotsiny de rehefa nanontaniany Davida izy fa maninona anao tsy mandeha matory any amin'ny vadinao any de hozy izy hoe miaramila namako ve any anady any de za ve no andeha handry amin'ny vadiko akafafinaretana aminazy tsy mety amin'ny saiko zany ozy Oria fa aleoko za miara-matory amin'ny mpanomponao eto amin'ny lapanao eto foana de mbola ny asista fanondroany Davida nampisotrony divay nataony zay namamany Oria mba andeha atory any amin'ny vadiny any indray ny rapitsony iny mbola tsy nandeha natory tany Oria fa natory teo an-tokotanin'ny Davida niaraka tamin'ny mpanompony Davida tany andapa foana zany tsy tanteraka indray zany le plan diabolikan'i Davida hoe ataoko zay atoriany ty any amin'ny vadiny any de amin'izay heveriny fa zanany io zanako anaty kibon'ny vadiny io zany hoe i Davida zany tsy nandeha niady araka amin'ny mahampanjaka tsy nanao ny mission nanirahana anazy de tafalatsaka tao anatin'ilay fijangajangana
I Oria indray na dia nanaraka ny tenin'i Davida aza niala tany amin'ny mission tany izy, fa mbola nitoetra tsara amin'ilay maha hoe za miaramila, za tsy handry amin'ny vadiko izany fa noho ny mpanjaka nanafatra fotsiny mody hoe mila tatitra momba ny ady izy dia tonga za manao tatitra momba ny ady za tsy handeha atory amin'ny vadiko izany fa mbola mifantoka any amin'ilay mission tsara mihitsy ny saiko. Dia tsy tafalatsaka tao anatin'ilay plan diabolika izy rehefa mahatoky tamin'izay nametrahana anazy. Dia mbola io mahamahatoky anazy io ihany ity no tsy zakan'ny saintsika kristianina matetika. Mieritreritra antsika fa rehefa mandeha mahatoky dia tsy ho faty mihitsy. Io mahamahatoky any Oria io ihany no hevitra farany hitan'i Davida zany dia tsy maintsy eliminena ity satria fa tsy tafavoaka, tsy maintsy hivoaka ny kibon'ny Batseba ho tratra ihany izay ary ho raharaha be amin'aka raha ohatra ka Oria hitsangana satria olona mahatoky ity tsy avelavelany vita fotsiny izany vadiny bevokako izany. Nandefa taratasy amin'ilay lehibena miaramila any anady any Davida nampitondraina ny Oria. Oria tenany ihany no nasain'i Davida nitondra ny taratasy misoratra hoe alefaso any amin'ny farany aloha amin'ny ady Oria io dia ialana ireo rehetrarehetra dia ataovy izay mahafaty anazy any amin'ny ady any. Dia sans discussion moa izay moa manana havana ao anatin'ny armée be dia be dia araka ny fihenohenoko fotsiny amin'izareo rehefa ordre exécution ny amin'ny miaramila ao dia tsisy discussion na dia hoe rehefa ordre avy amin'ny mpanjaka zany nomena ny lehibe ny ady hoe io vonoa ihany io miaramila raika io dia ordre exécution nataony fa i Oria tsy nahafantatra hoe izay ny soratra ao anatin'ilay taratasy ao. Izy tenany ihany zany no nampitondrain'i Davida n'ilay taratasy nanoratany hoe vonoa ihany anaty ady ihany io. Lesona faharoa lehibe azontsika tsoahana hoe rehefa mahatoky ianao amin'ny zavatra ataonao mandeha araka ny faharesen-dahatra anao fa izay tokoa ny mission nanirahan'Andriamanitra anao na dia mahafaty anao aza io tsy maninona fa tsy latsaka any anatin'ny fandrikan'izao tontolo izao sy ny fandrikan'ny devoly ianao na dia maty aza ny ainao amin'ny fanatanterahana an'izay. Izay no azontsika tsoahana kely amin'ny Oria fa hiditra amin'ny Batseba amin'izay ary atsika. Rehefa maty zany ny vadiny avy any maty tany anady, imaginenareo amin'izany zavatra iainan'ny Batseba. Nalain'ny mpanjaka izy nandry taminy bevokan'ny mpanjaka mbola tsy hainy hoe inona no ho teneniny amin'ny vadiny raha tonga maty ilay vadiny avy any entina mody. Sady misaona n'ilay vadiny maty zany Batseba no mitondra ny zanaky ny mpanjaka ao anatin'ny kibony dia rehefa avy eo napekarina ho vadiny mpanjaka. Tsy mana-tsafidy zany izy eo hoe ahoana fa dia hoe maty ny vadiny dia alain'ny mpanjaka ho vady izy. Asa moa na misy mety mieritreritra hoe mety faly angambany izy fa lasa vadiny mpanjaka, asa moa zany fa tsy voalaza soratra masina ny emotion'ny Batseba fa raha ho alaiko mipetraka kely eo amin'ny toerany vetivety fotsiny za sady bevoka anao amin'izany ho an'izay vehivavy efa bevoka moa dia mahalala tsara hoe ahoana zany hormone sy toe-pona vehivavy bevoka zany dia azontsika tsaina amin'izany hoe ohatrany ahoana ny zavatra niainan'ny Batseba. Napekarina ho vadiny mpanjaka amin'izay ara izy miaraka amin'ireo vady efa be dia be tao dia mbola tsy vitan'izay ny lozany ny fahasarotana sy ny zavatsarotra ny anjoan'ny Batseba fa rehefa tonga ny fotoana niterahany dia tsy azo ity zaza. Maty ilay zaza, efa teraka mihitsy, efa nitezana ilay zaza fa maty. Teo anelanelan'izay nilay nandefasan'Andriamanitra ny mpaminany hananatra ny Davida hoe tsy mety io zavatra ataonao io. Dia vidin'ilay fahotana nataon'izy roa maty ilay zaza. Fa izao ny lesona ianarantsika amin'ny tantaran'i Batseba. Tsy hoe maty fotsiny dia izay, dia vita ny momba amiko, vita ny momba anakahy izay sady maty vadiko, maty zanako, za tia nalaina forcé lasa vadiny mpanjaka. Fa nitraka izy. Tena nalahelo izy ary teo Davida nampionona anazy. Tena tsy hoe lasa Davida dia nandeha nitady réconfort tamin'ireo vadiny hafa ireo fa niaraka nampionona ny Batseba izy.
tena nifona tamin'Andriamanitra Davida ary zay ilay maha olon'Andriamanitra mpanota 100 sy marina 100 tena nanota Davida tsy afeniny Baiboly ny mampanota anazy fa tena nifona tamin'Andriamanitra kosa izy ary na dia tsy nahavoavidy ny hainjanany aza ny fifonany zay ilay mahatsara an'ilay Andriamanitra antsika mbola tsy tara fa mbola nomen'Andriamanitra zanaka hafa indray izy roa. Zany hoe Batseba tsy nanao hoe dia tena fa vita ny momba anakah manontolo zay. Tsy araka aminao tsony za Davida, tsy hanambady tsony za, vita zay ny momba anakah. Mbola niaraka tamin'i Davida izy ary niteraka soamatsara, tsy raika fotsiny zanaka Batseba sy Davida, tsy Solomona rery fa mbola niteraka 4 Batseba sy Davida. Ary ny ray ilay lamatoa tamin'ireo zay tsy lamatoa tamin'ny zanaka Davida satria efa nanan-janaka hafa talohan'i Solomona Davida, io no lasa mpanjaka nandimby an'i Davida. Tsy ilay lamatoa ny Davida tamin'ny vadiny voalohany zany no lasa mpanjaka nandimby an'i Davida ka lasa razamben'i Jesosy, fa ilay zanaka Batseba ilay vehivavy ilay tantara marikoriko ny anotsika teo ino no nataon'Andriamanitra fitaovana lasa razamben'i Jesosy. Raha fitinitsika zany tantara zany dia tena tamin'ny fomba maharikoriko, fijangajangana sy famonoana olona no nahatafaraka ny Davida sy Batseba. Ary amin'ny maha olombelona ny zareo dia mbola tsy ampy zay fa mbola nitady vahaolana maharikoriko zareo fa amin'ny mahampamonjy an'Andriamanitra. Andriamanitra no mamonjy fa tsy ny olombelona no mitady solution atafavonjy anazy ao, fa raha solution tadiavin'ny saintsika olombelona ty vao maika milentika anaty lavaka atsika. Fa rehefa Andriamanitra no mananatra, mandefa mpaminany, manitsy anao mihitsy ny hoe zao no tsy mety nataonao, zay ny famonjen'Andriamanitra. Dia tsy manafoana tanteraka ny sazon'izy ireo anefa n'izany fa fahafatesana ny tambony io tahozy Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika olombelona na dia hovonjena any amin'ny fiainana mandrakizay ary dia tsy maintsy mandalo amin'io fahafatesana io lotsika eto aty ambonin'ity tany ity, zay antsika vao miditra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Efa tsy azo divirana zany, zay ahitan'i Jesosy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ihany no tsy handalo fahafatesana eto, nefa dia loza ny zavatra iseho amin'izany ozy ny soratra masina, lozan'izay bevoka amin'izany andro zany. Aleo ary mba maty aloha tsy mahita an'iny, toy izay tsy maty nefa ho tratran'izany hoe tsy haiko masoandro lasa ohatran'ny rà miraraka maninona loza be ozy ny apokalipsy. Fa tsy maintsy ho faty tsika eto. Fa alohan'ny hahafatesantsika eto dia tsy maintsy miady atsika eto. Iran'Andriamanitra hamitana zany misionany famonjena zany atsika eto, na dia nandalo zavatra maharikoriko tahaka an'izany aza Batseba sy Davida dia nifona sy ny bebaka aloha izy. Dia tsy nijanona teo fotsiny efa lavo za dia tsy hanambady tsony dia tsy hiteraka tsony. Mbola natsangan'Andriamanitra, mbola niran'Andriamanitra nandray anjara amin'ny tantaram-pamonjena izy. Ary niaraka niarina izy roa. Tsy nandany andro ny fanometsiny izy hoe anao foana nangalana katary, anao koa ne nanay. Tsy mitantara an'izany ny soratra masina. Na dia tsy feranareo hoe mety nisy zany. Fa rehefa nifona izy niverina tamin'Andriamanitra, nasain'Andriamanitra ny fanambady dia niteraka soamatsara ny Solomona, ary ny anaran'ny Solomona dia mitovy amin'ny fanjakany, tena nitondra fiadanana, mpanjaka ny fiadanana. Fa tsy vita ny mpanjaka ny fiadanana fotsiny, fa raha jerentsika ny toy ny tantaran'ny mpanjaka nazahoan'i Solomona ny fanjakany dia ady be. Ary isan'ny nandray anjara be tamin'izany Batseba, isan'ny mpanjaka vavy niaraka nanjaka tamin'i Solomona tao amin'ny fanjakany mihitsy n'ity Batseba ty. Maro ny vadin'i Davida talohany fa izy no niara nanjaka tamin'ny zanany rehefa nanomboka ilay ady sezan'ireo zanaka marobe ireo dia nandositra Davida, dia Batseba sy Solomona no mpanjaka vavy nanjaka teo amin'ny Israely, nitondra ny zanak'Israely talohany tena hoe nitsofan'ny mpaminany rano ny mahampanjaka mandray legalina ny fanjakany an'i Solomona, zany hoe tsy vita teo ny ady. Ary zay no nahisan'ny tonga razamben'i Jesosy an'ity Batseba ty. Ny hafatra zany raha fitinina dia izao hoe
Tsy mifanaraka amin'ny eritreritrantsika olombelona sy ny fandaminantsika olombelona mihitsy ny fiasan'Andriamanitra sy ny fifidianan'Andriamanitra ny olona indray anjara amin'ny asa-pamonjena. Na vehivavy tenitenenin'izao tontolo izao aza ianao hoe mpanota anao, anareo tsy manana hery hanaovana an'io, tsy mendrika ho anareo zany, tsy izany mihitsy ny antsoina anareo fa rehefa Andriamanitra no miantso antsika vehivavy. Na dia efa avy nandalo zavatra sarotra tahaka ny Batseba aza antsika, dia antsoin'Andriamanitra indray hiarina handray anjara amin'ny tantaram-pamonjena an'izao tontolo izao. Tsy misy marina na dia iray akory, tsy misy marina na lehilahy na vehivavy. Fa rehefa mibebaka antsika, manatona an'Andriamanitra indray, manaiky ny fitondran'Andriamanitra ary tsy mi-abandonna na dia mbola mitohy aza ny ady sarotra, dia isika no isany antsoin'Andriamanitra tsy ho an'ny voninahitrantsika ihany hoe lasa mpanjaka miara-manjaka amin'ny zanantsika ohatran'ny Batseba, fa natao hamonjy ny taranaka Joda izay nahatongavan'i Jesosy koa rehefa mandeha amin'ny finoana sy ny fahasahiana ary fandraisana andraikitra tsy mora kivy, fa manaraka izay hitondran'Andriamanitra antsika. Na dia vehivavy aza antsika, na dia niainga tamin'ny marikoriko aza ny tantarantsika, rehefa Andriamanitra no miantso, Andriamanitra no miasa, dia Andriamanitra no maneho ny voninahiny, na dia ao anatin'ny tantara izay eritreretin'izao tontolo izao hoe tsy mifanaraka amin'ny fandaminana izay napetraky ny olombelona aza. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, saotra anao nanaraka hatramin'ny farany, dia apetrao amin'ny commentaire aza ary izay fampaherezana sy lesona voaraina. Amin'ny lahadierin'ny androany izay antsika hianatra ny tantaran'i Maria ilay renin'i Jesosy raha sitrapon'ny Tompo.